Fampianarana avolenta nefa takatry ny fahefa-mividiny rehetra io ny tanjona apetraky ny CFPC Mendrika eto 67 hectara akaiky ny Komma io ihany koa no nambaran'ny Ramatoa Stefanson anta mpitantana izany ivitoerana izany. Anisany sampam-piofanana amin'ny tsinjon'ny tanora malagasy ny CFPC Mendrika na ny Centre de Formation Professionnelle de Coiffure et d'Esthétique Mendrika eto 67 hectara akaiky ny Komma satria dia manome fampianarana avolenta sy miavaka amin'ny sarany azony rehetra jifaina. Araka ny nambaran'ny Ramatoa Stefanson anta izay mpitantana ity ivitoerana ity dia natao ho zakan'ny zanaka malagasy rehetra ny saram-pianarana ary misy ihany koa ilay antsoina hoe fanamorana ny fandoavana izany saram-pianarana izany. Nahatonga hianatra ato amin'ny CFPC Mendrika dia fandraisan'ny zareo tena mahafinaritra, nasarika tonga dia hoe ato any hianatra satria efa toerana maro no jereko izany hoe hianarako fa voatato amin'ny zareo dia tonga dia voasarika hoe hianatra satria fandraisan'ny zareo nahafinaritra be dia vao nianatra voalohany dia tonga dia azo tanteraka izany zavatra nampianarina tonga dia voaray dia faharoan'izay koa eo amin'ny fandoavana ny écolage izay fahafahana mandoa fa fotsiny tsy maintsy voaloha alohan'ny faranan'ny fianarana dia ny tena zava-dehibe tamiko koa isaky ny voaka vato am-pianarana dia misy zavatra vaovao foana voarayako. Tsy miantoka na inona inona ny mpianatra fa ny sekoly ihany no miantoka ireo fitaovana rehetra, eo ihany koa ny fahafahan'ny mpianatra misafidy ny ora izay ianarany. Ny antony tena nasarika na hianatra ato amin'ny CFPC Mendrika dia izaho efa ela te hianatra hanao volo, te hianatra momba ny estetika dia efa nitady fianarana dia tsy nahita mihitsy satria tsy afa-po tsy araka ny eritreretiko dia nisy namako ny tenena hoe ary any amin'ny CFP Mendrika mirary ny saram-pianarana tsara mifandraisana tsy miantoka fitaovana ianao dia nakaty moa izany jeren'ilay izy dia tena hitako hoe tena mahafinaritra fandraisan-dry zareo ny écolage mirary tena mirary za rehefa mianatra tena concentre be manazava be ny mpampianatra dia tena mahafinaritra be ana le izy moa le fandoavana ny écolage koa arakaraky ny fandoavanao anazy. Raha ny fisoratana anarana dia nambaran'ny talen'ny sekoly fa misokatra isan'andro eny an-toerana ary ny fidirana ny andiany manaraka dia ny 2 oktobra ho avy izao. Voalaza ihany koa fa dia voafetra ny toerana mba hanomezana kalitao tsara ny fampiofanana.